Mahatadidy an'ity resaka ny fanaovan'ny solombavambahoaka rosy tamin'ny mpanao gazety ity ny mpikirakira tambazotra serasera sy mpanaraka toe-daram-pirenena. Tsy azo atao tsony manome pouvoir amin'olona ohatra ny lalatiny. Tsy azo atao itsony ny mifidy olona ohatra ny lalatiny. Noporofon'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernementa sy filohan'ny repoblika fa diso zany resaka voizin'ny solombavambahoaka rosy zany. Azo atao tsara ny manome andraikitra sy fahefana any Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Porofony zany no tendrena ho ministry ny fampianarana sy ny fampiofanana ara-teknika izy. Ho an'ny kotilehilahy Maitsoamo kosa dia mazava ny azy tsy mendrika ho ministra i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Efa be loatra ny skandala sy ny zavatra tsy tomombana izay nataony teto amin'ny firenena. Ndao aratsika nikaiky ity toe-draharaha ity. Mialohan'ny hidirantsika lalina amin'izay tena ventin-dresaka ho resantsika eto, ndao fantarina aloha ny mombamomba ny ministra ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa ity. Ato amin'ny pejin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa no akatsika izany. Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy dia manana PhD amin'ny International Relation and Diplomacy. Tamin'ny febroary 2024 no nazahoany izany tao Paris, France. Manana master amin'ny MBA na koa Master Business Administration International ary mbola tao Frantsa ihany no nazahoany izany. Araka ny fahafantarany maro azy dia mpanao gazety izy ary manana mari-pahaizana amin'izany. Manana master spécialisé en journalisme. Université teto Antoerana no nazahoany izany. Raha lazaina fomba hafa dia Université any Antananarivo. Ankoatr'izay dia manana mari-pahaizana master en droit public ihany koa izy. Teto Antoerana ihany koa no nazahoany izany dia tao amin'ny Université ny Antananarivo. Efa fantatry ny rehetra fa efa ministry ny serasera sy kolontsaina izy tamin'ny fitondrany Andry Nirina Rajoelina tamin'ny mandat lasa teo. Mpitondra ny tenin'ny gouvernementa sy ny maro hafa. Ho antsika izay liana tia fantatra mombamomba azy dia afaka mitsidika n'ity pejin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ity isika. Manoloana ny fanendrena ministra vaovao mandrafitra ny gouvernementa izay tarihan'ny Premier Ministre Tsy Christian dia taitra ny ankabetsahan'olona mbola nahita tazana ny Lalatina Rakotondrazafy teny Avoloha. Tao kosa ireo tsy dia taitra firy nanoloana ny fanendrena azy fanendroany. Tsy tokony ho taitra firy ny olona mpanaraka toe-daram-pirenena satria efa fantatra mazava fa tsy maintsy ho ministra i Madame Lalatina Rakotondrazafy. Ny antony voalohany dia zao: tsy azo afenina fa nanao tamin'ny asa izay sahany, nanavao ny fitaovana efa antitra ny TVM, CRNM sy ny maro hafa. Namorona ny fandaharana antsoina hoe tsy tompo-trano miono. Izy ihany koa namorona ny hoe tagna maro mba hanampiana ny mpiarabelona sy ny manodidina. Ny faharoa dia zao: niaro an'ity fitondran'ny Premier Ministre Tsy Christian sy Andry Nirina Rajoelina ity izy nandritra ny 5 taona izay nitondrany, ary nataony tamin'ny fo ary nataony tamin'ny heriny rehetra. Ary izay zavatra izay no anisan'ny antony anankiray tsy hitiavan'olona azy, nahatonga azy nosokajiana ho ministra tena alan'olona indrindra teto Madagasikara. Ohatra azo raisitsika dia tamin'ny 2024 nisy fitokonana izay nataony mpianatra, ary rehefa nafana dia nafana ny toe-draharaha dia nitifitra ireo mpitandro filaminana. Vokatra izay nahavoa ary nandratra ny fean'ny mpianatra ny tifitra izay nataony zandary. Dia mba naneho hevitra mahakasika n'izany tranga izany i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy tamin'izany. Dia ahoana hozy izy? Tifidanitra no nataony mpitandro filaminana fa tsy nikendra nizaniza izany. Izany hoe nitifitra nakany ambony ny mpitandro filaminana dia tembala no nahavoa fean'ny mpianatra. Tsy nikendrena nytifirina mihitsy ny mpianatra iny fa ny tifidanitra dia io mohatra ny tifidanitra zany tena possible mihitsy ipitihany lay bala iny zany lay mpianatra izay teo amin'ilay fihetsiketsehana teo, izay mariako tsara ny feany zany no mahazava ho azy fa tsy faly amin'ny fanazavana izay nataony Madame Lalatina Rakotondrazafy tatao amin'ny TVM ity ny vahoaka malagasy, satria fantatra mazava tsara
fa ty fidanitra zany dia tsy avoafe na oviana na oviana, tsy afaka abadona amin'izany ny vahoaka. Nefa dia zavatra tsotra ny angatany mpianatra, ny mangataka mba hianatra, faharoa dia ny azahoana bourse. Zay zavatra izay no tsy novan'ny fitondram-panjakana tamin'izany. Porofo hafa ankoatr'izay, tsy mirarany maha olombelona intsony i Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy. Ohatra azo tsapain-tanana dia zao, nandritra ny hetsika fotsy izay notarian'ny collectif des candidats, nisy iray mpianakaviana naratra mafy, notifiry ny mpitandro filaminana, goaka tanteraka ny takolaka, nampalahelo sady nahaotsa ny zavatra vitan'ny mpitandro filaminana, ary tena nampiorokoditra ny rehetra mihitsy. Rehefa nanao fanehoan-keviny i Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy, tsy nasiany resaka zany maha olombelona izany, fa ny azy dia fiarovana ny fitondrana, tsy nanana fo mangoraka na dia kely azy. Tsy fetsiketsehana pasifika fa zay le mahatonga amin'ny teny mitady sorona topiri zany ireo olona ireo, mitady olona maratra, mitady olona maty hijustifiena n'izay fanaovana tetezamita izay hoe dinika andatabatra boribory. Ka zay ny any isariako ny sain'ny olona rehetra meno atsika eto androany, tandreminareo indrangah iny hoe voatifitry mibalaka otrso teto amin'ny vavany iny zao dia inona zao dia nitondra inona zao le izy, nanao sakrifisy, nanao sorona ny tenany fotsiny fa tsy nitondra na inona kory. Izany rehetra izany dia natao mba hiarovana ny fitondrany Andry Rajoelina sy Premier Ministre Tsay Christian. Ankoatr'izay, nanatevin-daharana tamin'ny propagande ihany koa izy, nanohana ny laharana fahatelo tamin'ny heriny rehetra izy. Ity horonan-tsary iray ity no nanamarika azy tamin'izany. Maro dia maro ny action izay nataon'ny Ramatoa Ministra mba hiarovana ny fitondrany Andry Rajoelina, fa ireny ihany no tanisaintsika miandalana eo ny ankoatr'izay. Tsy tokony gaga ny vahoaka malagasy raha mahita any Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy voatendry ho ministra indray. Ankehitriny moa izy no voatendry ho ministry ny fampianarana sy fampiofanana ara-teknika. Manoloana izany indrindra, nanehoneviny manokana i Koty Maitsoambo. Nokian'ny manokana ireo olona mandoka ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy sy mametraka azy olo-manga, olo manam-pahaizana ary olona azo ametrana fitokisana amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Noporofoiny Koty Maitsoambo fa tsy mendrika ny tantana ny firenena ny olona toy ny Lalatiana Rakotondrazafy. Ny antony voalohany dia zao, izy dia olona tsy manana honnêteté intellectuelle, tsy mena mivadika na manohitra ny zavatra rehetra efa nolazainy. Ohatra ny raisiny tamin'izany dia ny resaka nataon'ny Lalatiana mahakasika ny fidinana an-dalambe. Zo fototry ny olom-pirenena ny midina an-dalambe, ary notsopiany mazava tsara fa tsy midika fanonganam-panjakana ny fidinana an-dalambe. Izany rehetra izany dia noteneniny tamin'izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana niaraka tamin'ny Andry Nirina Rajoelina. Rehefa nahazo toerana sy nahazo fahefana izy no tsipahany 100% izany rehetra izany. Tsy mahamenatra azy zany satria izy dia olona tsy manana etika, hoy Koty Maitsoambo. Na dia efa samy nahita daholo rehetrarehetra zany zay mamaky teny zany dia nahita daholo. Ny vidéo nataon'ny Lalatiana tamin'izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana, samy nahita daholo. Tsy haiko Stéphanie na tena tsy nahita na tena jamba na tena bado, fa ny averiko fa ny vidéo nataon'ny Lalatiana talohan'izy mbola tsy hiditra amin'ny fitondrana dia tena niresaka fa hoe droit fondamental ny olombelona zany, droit de l'homme zany ny midina an-dalambe sy maneho hevitra. Zay ny tenen'ny Lalatiana tamin'izany fotoana zany. Liberté d'expression, zay ny tena nikiana tanteraka. Dia rehefa tonga tamin'ny fitondrana Lalatiana dia tena ina moa zany bafouena les droits d'expression zay nitatatantany taloha. Dia izy koa nanome tsy ny fitondrana tamin'izany fotoana zany hoe fitondrana Andry Rajoelina,
hoe ny rehefa mijaly ny vahoaka amin'ny ino moa zany ny fiainandavanandro vidin'ny PPN sy ny lasante sy ny freina bus rehetrarehetra de tsy maintsy hiteraka explosion sociale. Zay ny teny lalatina tamin'izany fotoana zany. Rehefa tonga fitondrana izy de tena adino tanteraka zany reshetra zany. Zay zany les questions les honnêteté intellectuelle anteniko. Ianao miteny zavatra androany ianao de manakena fitondrana anao de milaza fa ny olona manana droit d'expression liberté d'expression droit fondamental ny midina an-dalambe zao zara teneninao. Rehefa tonga fitondrana ianao de tena tonga tsy pahanao marindrano zay zavatra teneninao zay. Profa fankoatrizay zéro ny moralité any lalatina Rakotondrazafy hoy ikoty lehilahy Maitsoambo. No gadrainy ny rainjanany raha vao hita fa naneny gelinazy. Resaka fanambanana basy tamin'olona no antony nanagadrana azy sy fanaovana menace de mort. Ny tena zavanisy nefa rehefa ikasa anao ampamoaka makasika ny skandalany Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy sy Messie Saïda na koa mpanakanto Saïda i Androsoa Andretongarivo tonga tsy nantsona ny mpitandro filaminana ny sambotra azy tao an-trano na rana basy mipopoka izany. Nanao tentative de meurtre izy moa i Andra Ratongarivo de tsy nigadra izy satria vady Lalatina tamin'izany fotoana zany. De rehefa manao menace ampamoaka i Andra Ratongarivo de tsy mamenamenatra Lalatina nanagadra anazy satria izy nanao crime aloha de gadrana. Fa telo maharaka an'izany rainjanany zanany mbola kely izy manana le pouvoir akaiky ny pouvoir de tena tsy rarahany tsy manana scrupule mihitsy izy nanagadra le vadiny satria maneligely azy. D'ailleurs le vadiny décrire les personnalités ny Lalatina hoe olona ino zany tia vola loatra sy tia pouvoir izy Lalatina. Ny vadiny décrire zany olona niara-niarana taminy nandritra ny firy taona ka tsy haiko hoe Stéphanie niara-niarana taminy i défendre hoe une grande dame intellectuelle honnête sy ny toeto. Vadiny décrire zany. De en plus zany vadiny itatara ny zavatra affaire maloto rehetrarehetra nataony. Affaire maloto. Zany hoe nanao affaire maloto zany izy. De ny gazety afa namoaka hoe manana tratra 4 milliards Lalatina. Ohatrina karamana ministre le Stéphanie ela to ohatra mba olona mamy anoratra sy mamaky teny ihany. Ohatrina karamana ministre manino Lalatina no navoaka ny gazety manana trano 4. Manoloana zany resaka skandala zany indrindra no voiziny koto ary nampatsahiviny ireo zay mitompo teny fatratra fa olona mendrika ho ministra i Lalatina Rakotondrazafy. Nampatsahiviny koto ny ampamoaka zay nataony Androsoa Andretongarivo mialohany nampidirana amponja azy. Tratrany tao an-tranony i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy sy mpanakanto Saïda ny fanoroka araka nambarany koto lehilahy Maitsoambo ary ananany Androsoa Andretongarivo proof izany. Nefa dia olona ministra izy tamin'izany, olona mpiara-miasa i mpanakanto Saïda sy Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. De mankoatra maharaka an'izany ny resaka moralité ny vadiny i Tongarivo dia ny tantara ny zavatra ino moa zany ny natao Lalatina taminy hoe i Saïda, Monsieur Saïda izay tezana ao an-trano izy de kay zany i Andry Ratongarivo ny verina tapaka tao an-trano de tratrany ny fanoroka sy ny ino moa zany fametsa teo ambony seza izy moa i Lalatina sy Saïda. Voalohany Lalatina manambady mariage. Fa ro maharaka an'izany ianao raha ministra ianao de tsy tolo olona rehetrarehetra. Fa tena maharaka an'izany fantatrao Saïda fa manambady de tsy rarahanao zany. De ianao manambady le olona manambady. De zay ny teneniko moralité zéro. Zany ve ny olona anabe ny zanako malagasy ka tsy haiko hoe maro de maro ny skandala zay azo resana makasika ny Ramatoa Lalatina fa ireny ihany no tanisainy. Ankoatr'izay mbola nanamafy ihany koty lehilahy Maitsoambo fa tsy mendrika ho lasa ministra i Lalatina Rakotondrazafy. Ny antony de zao izy de manome vaovao tsy marina. Ohatra ny raisiny koty lehilahy Maitsoambo dia ny fanehoan-kevitry Madame Lalatina Rakotondrazafy makasika ny nationalité any Andry Rajoelina. Nilaza izy tao amin'ny fandaharana anankiray tao amin'ny télévision fa hoe
nazo ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'ny alalan'ny affiliation ny zopirenena frantsay izay ananany. Ary izay zavatra izay no nahitsiny Kotolela Maitsoambo. Tsy affiliation no fiteny fa filiation. No amafisiny Kotolela Maitsoambo fa tsy afaka manazava ny resaka nationalité i Lalatina Rakotondrazafy. Laza fa hoe Andry Rajoelina ozy izy ny nationalité azon'ny Rajoelina dia avy amin'ny affiliation tenena. Filiation no fiteny fa affiliation ozy izy Lalatina. Ohatra hoe affiliation na entreprise misy manana filiale na ohatra zany hoe entreprise affilié am'izao. Io zany abadona. Ka tsy fantatro ny lazany namany Stéphanie hoe intellectuel be Lalatina. Stéphanie manao ohatra zao mandady vitsy amin'ny Lalatina fa intellectuel be nefa na ny naturalisation par filiation raha tsy hainy. Nefa izy mpanao gazety. Zay raha tsy hainy zay terme zay dia anao alohan'ny tatatatany amin'ny télé anao raha minimum raha olona intellect anao dia misy documenté aloha ahoana. Ça c'est dans tsy teniteny fatana zany za raha misara teniko eto za zao za tsy ministre za tsy intsina fa tsy maintsy mandalina aloha zay vao miteny zavatra mbola tsy ary nisy connerie mbola tsy ary nisy abadona na zavatra diso feto amin'ny pejy zay tanitiny firy ny nanaovako an'ity pejy ity afaka milaza zay milaza hoe tena mitenteny fatana koto fa zavatra diso zany zavatra zany nefa Lalatina dia niteniteny fatana imezan'ny olona affiliation izy nefa par filiation d'un diso le terme et de deux mandaingy izy satria nino moa zany ny déclaration nino moa zany de nationalité ny Andry Rajoelina dia amin'ny journal officiel zany hoe naturalisation. Ankoatran'izay fanehoan-kevitry Kotolela Maitsoambo zay azo lazaina fa efa nanamafy an'izany fanehoan-kevitra zany i solombavambahoaka Rosy nandritra ny resaka ny fanaovan'ny tampanao gazety tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay hoe tsy azo omena fahefana ny olona toy ny Lalatina Rakotondrazafy, tsy azo omena toerana ny olona toy ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Misy antony maromaro no natonga ny solombavambahoaka Rosy ny teny an'izany fa ny zavatra voiziny matetika dia ny resaka famotehan'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ny resaka kolotsaina sy ny aferany Omda. Tsy mahafaly an'ny solombavambahoaka Rosy ihany koa ny fitsabahan'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy amin'ny sehatra izay tsy tokony ho hisy azy. Tsy vitany hoe mitsabaka fa mamotika mihitsy. Tsy azo atao tsony manome pouvoir amin'olona ohatra ny Lalatina. Tsy azo atao intsony ny mifidy olona ohatra ny Lalatina. Miambo mbola fiteny aloha fa mbola mandamina io. Manoloany zany rehetra zany tsara mafisina ihany fa efa any amin'ny ministera hafa no misy any Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Antenena fa efa nakalisona tamin'ireny tsangan-javatra maro samihafa ireny izy. Sady tamin'ity mitoraka ity ny ministra rehetra dia nanao fianianana daholo tao anatin'izany ministra Lalatina Rakotondrazafy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy mianina fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministra amin'ny fampandrosoana ny firenena ampahamarinana sy ampahamendrehana tsy katsaka fa tsy nitombotsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy asa-pahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby izay nankinina tamiko dia ametra-pialana avy hatrany aho tsy anao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ahitsy araky ny lalana manan-kery raha sanatria manao izany. Eto ampamaranana dia zao namaky bantsilana ny toe-java-misy eto amintsika i Kotolela Maitsoambo indrindra fa mahakasika ny fanendrena ministra izay natao teo. Ny zava-misy eto amintsika dia zao ny olona manam-pahaizana manana diplôma ambony toy ny master, doctorat sy ny maro hafa dia mandady mitalao ary misolelaka amin'ny Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina. Nefa dia olona tsy nahita fianarana, tsy nandany fotoana nianatra teny amin'ny université na koa naka diplôma teny amin'ny université. Fa nahoana ny olona manana mari-pahaizana, manana diplôma ambony
mandady misolelaka amin'ny olona tsy nianatra. Ikotililay maitsoambo irery ihany no mahasahy mamaky bantsilana izany toejava-misy izany. Olona tsy manana BPC double amin'ny classe de 3e olona mpampianona taria Bessaretery zay ny filoham-pirenena, zay ny filoham-pirenena gasy manao DJ. De nareo zany de mbola manantena inona amin'ny nomination na ministre hoe inona zavatra hitranga. Zany ny olona rehetratra zany na manam-pahaizana sy manam-pahaizana de miandry bandy tsy mana BPC anendry azy tomany daholo inona moa zany mangataka misolelaka manome vola tsy sarotra tsy atao idirana amin'ny inona moa zany fitondrana bandy tsy mana BPC. Ary izay ihany koa no mamarina ny videontsika androany dia mirary soa ho an'ny ministra vaovao rehetra hitantana nyity firenentsika ity. Aza dino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.